Tawarako ty maneran-tany ty za so tena manera vavo sakana ambana tamin'ny antsiny angady de tsy tokony mijaly mihitsy ary tena maharitra mihitsy satria ambany lalàna nareo sa ambony lalàna tsy fantatrareo nga zany le sararavalmanana raha Vatomango zao efa nirana io ara nefa nampiraony am'izao ry sararavalmanana zao e raha mahazo ny mponiny Andrena Voavo ity dia manamarina resaka izay averimberinay matetika eto fa ny malagasy dia manofa ny Madagasikara fa tsy tompony. Mandoa vola ny malagasy mipetraka ao an-tanindrazany. Averiko matetika fa io tary ipetrahanao anamboaranao trano io, ipetrahan'ny razambenao hatr'izay io amin'ny fotoana ahafantaran'ny fanjakana na olona manamboninahitra, na olona mahafantatra olona ao amin'ny fitondrana hoe misy harena kibon'ny tany amin'ny tany io. Na io tany nolovainao tamin'ny razambenao na io tany novidinao dia tsy maintsy miala teo ianao, esorina teo ianao, ampitahoriny ianao, orokoroiny ianao, alain'izy ireo aminao amin'ny zafinao io tany io avy eo. Ity toerana iray ity Andriana Voavo fokotany Ambohimanatra tia misedra olana toy izany hatramin'ny taona 2017 no efa nanomboka ny disadisa teo amin'ny mponina Andriana Voavo fokotany Ambohimanatra commune Ambatondrazaka distriktany Miaromanarivo ao amin'ny faritra Itasy. Tany mirefy 520 hektara no fototry ny olana. Fokon'olona anjatony tanatin'ny trano enamby tafo no nenan'ny fianakavianam-polo no voailika tamin'ny toerana nonenany nanomboka ny volana martsa 2024 avy amin'ny fanatanterahana ny didy laharana 4 tamin'ny 2 oktobra 2024 natria ny vaditany sy ny manam-pahefana. Ity raharaha ny Andrena Voavo ity dia nahavoatontonona anarana mpandraharaha sy manamboninahitra iray dia Sararavalmanana na koa Mamy Vatomanga izay araka ny fiaino sy fantatra dia misy volamena ty toerana ity ka mety ho avy amin'izany no antony nandroahana ireo mponina tao. Nanao fanadihadiana mikasika izany mpanao gazetinay. Ratsy dia ratsy ny lalana sady alavitra ny tanan-dehibe ihany koa fa tsy maintsy natao izany amin'ny fitadiavana vaovao maro-potitra. Amin'ny ambangivangina ary ny zavatra izay niantra taminareo na nahazo anareo teto? Zavatra niantra taminay tamin'ny farany février nakaty dia nisy mpona fanjakana tonga nandefa ny taninay. Alarobia dia alakamisy azoma izy nandrindra ny tranonay. Rehefa nandrindra ny tranonay izy dia teo ndray asabotsy alady dia alasinainy alasinainy herin'ny ndray izy nanazera le tranonay manontolo. Dia ny tranonay teo 920 trano iny teo. Enina loam-pianakaviana iny tamin'io tanàna io. Dia io trano io zany narodana. Dia zay nasesy nakaty. Rehefa sesy nakaty dia zao ny zava-misy tamin'io zany zo trano kilofona tamin'ny février zao fa tonga mangina kely tony rony ty atao miatsy amin'ny avaria vao tamin'ny février reny no vonona zany. Dia zay zany zavatra nisy zavatra seho eto Antsofony ity. Zay teo dia mijaly mihitsy ary tena maharitra mihitsy satria na ny ankizy ara tena mijaly mihitsy. Ny ray aman-dreniny teto misy ray loam-pianakaviana anankiray maty. Dia ny zaza teraka teto atao efatra angamby izay teraka tamin'ny tanàna anaky-boza ohatry zao fa ny trandreo vao nataon'ireo efa zay zany zavatra teto dia tena mijaly mihitsy dia ny tianay atao zany dia mba mijery amin'ny foto mihitsy mpanao fanjakana amin'izao zavatra misy zao zavatra azy teo zao zay zany mba zavatra fantatro rehefa disotra be. Fa ahoana le nahatonga anareo hoe nesorina teo afrina ny fampetrahanareo teo mipetrahanay teo fa amantaona mihitsy satria za zao fa 7 taona zao tamin'ny 2019 niteraka. Teo ianao niteraka? Teo anteraka ary teo mihitsy natsarotra ny anaka ary hatramin'izay tsy niala teo mihitsy raha nandeha mandeha dia teo io tana hoe Andrena Voavo. Izy izay olona nanao azy iza le olona mibodo an'le faraka le olona mibodo azy raha Samson Alfred. Izy io olona teo an-tanàna ihany? Olona tsy teo fa tena mamaratra io nipetraka. Dia rehefa niala teo mamaratra dia fihinana keto sy passeport no filany teto tsinitsiny fa tonga dia nandrava le trano rehetrarehetra izy dia trano le zanaka azy zany no tsy nidravana hipetrahana. Manana taratasy ve izy? Tsy taratasy nasiona zany misy anankiray ary. Fa ahoana no nahatonga azy hoe sa nandrokanareo teo amin'ilay tanàna? Sany satria niaraka ny gendarme izy miaraka ny aussi zay zany no nandroany teo. Roanay dia lasa nakaty dia lefanay manontolo hatramin'ny vary hatramin'ny mangazy tsaramaso katsaka vandibory hatramin'ny afihinam-bo dia sisy ningaisy dia ray ary fa tonga dia mibidony dôly zavatra manontolo maro
zavatra mantony maro dia ireo olona tsy nitondra mihitsy zaka azy ny akanjo ny aly misy koa ny ohatran'ny resaka eno hoe nidorona ny trano dia nidorona koa le tafo rehetra zany ohatran'ny nakazo ao 12 metatra dia iny sakany misy valiny lena be tapanety dia ireo tonga dia ndravany reo dia le alezana koa ndravany trano efatra zany ndravany le tapanety dia le tafo bosaka rehefa vavoaka ny entana dia midorany afaka manamarina ve raha aman-dreny androany noho le volamena misy eo amin'le tany mety mahatonga le fibodonana n'le tany ankera volamena mahatonga satria afaka be dinika izy ireny dia le zay avy any tsisy mahazo makeo tsony mihitsy satria raha ny miantso be misy olona manafitra makeo miady volamena avelany dia koa ny resaka eno hoe misy olona ambony ambadika zao an'izao ianareo ve zany eno hoe misy olona ambony zany resara aravalomanana zany no dia zany manena ravato manga moa ty fa sady tsy tena fa tsy mahalala Ona nahafantarana zay anaran'olo zay tonon'olona taminareo sa tonga teto aminareo tonga teto fa tonon'olona taminareo fa tsy teto izy olona nonona ny anarany io ny raha Samson nampanoana eto hoe Ravalomanana nampiraonana eto hoe tsy maka io na vazana gasy fa zay tsy matahotra an'io fa lisa lamana fotsy amin'io edinisany io zany nataondraha Samson dia samyrery zany alola teo alola teo dia menakavy 20 zao niala teo miaraka amin'ankizy dia miparitaka toetra efa fanaon'ireo olona manana ny maizy azy na mahafantatra olona ity toetra vakanakeriny ity ny manao tsindry mampiasa ny herim-pamoretana dia efa matetika fitrano arak'izany dia voaroka teo amin'ny tany ny aretim-ponina ireto ny fananany ray manontolo voaroba niaraka tamin'izay ihany koa 20 tafa arak'izany ny narodana voaroba tamin'ny fananan'izy ireo fa tena miatso vonjy izahay menakavy satria ny antony tsoko vonjy aminareo ny fijalianay nanombona tamin'ny taona 1985 nanombona ny adinay ka rehefa nanombona ny adinay dia nanana fandresena izahay ao ny taratasy nandresenay tamin'ny 4 ary ny finosin'izany rehetrarehetra zany dia ny Evindalo zao vehivavy zao ny Evindalo indraiky 10 tapitra na ombona iny ka efa nojariana ihany reo tanireo nefa zay nietaketaka dia ny ny fananana tapitra vadika matiny daro zay ny tao anatiny io ka rehefa tatio arena indray nanombona tamin'ny 14 nanombona indray ty raha Samson Alfred niady taminay dia rehefa nandresy izahay nidina tety fotony ny filohan'ny fitsarana tao Miarinarivo atao hoe Serge président Serge dia nanana nitondra fandresena izahay ary nanananay didy mpitsarana mihitsy zany ary nahavitanay grosy tamin'ny 2012 valo ny fitsarana dia nandresy vadika kely indray mandeha tsy nanao cour d'appel raha Samson io na ny kely ary tsy niakatra teny Antananarivo fa tao ihany naodikodina resindray hony dia tsy hitanay intsony zay natao fa mbola nanao référence indray zay tompoko niakatra teny Anositra anefa tsy nanina fa dia nyteo ihany navoaka io foana ny didy hoentiny eto aminay tamin'ny 2014 ka rehefa niakatra nisy androkanay tamin'ny taona tsy tadidiko izay ka valo sasany alina izy no miakatra mety ve tompoko eo anatrehan'ny fanjakana raha ohatra ka ise sy gendarme miakatra amin'ny andro alina dia namohanay menakavy hoe resy ianareo tokony amin'ny andro atoandro ianareo le rehetra amin'izany fotoana zany zahay menakavy naorony daholo rehefa mety zanako sy zafika dia teo akaiky ny gendarme sy ny osisy tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao indray nefany io ny lamandinanay tompoko 10 alina sy 4 sy 3 tapitrisy mba dinio anareo fanjakana raha mba mandeha amin'ny rary ny didy mandeha amin'ny didy fa raha mba resy ampilaminana losi ny resy ampitsa fahamarinana zay tsy ny olana eto dia tsy fandrombana fananana fotsiny ihany na koa fitaliana arabatana fotsiny no misy fa mipetraka eto
ny fijaliana ara-tsaina na ny trauma psychologique satria ireo olona izay miala tanapolo indrindra ireo zaza izay miaina izany fijaliana ara-psikolojika izany dia ho sarotra amin'ireo zaza ireo ny hoaviny satria ireo herisetra ambava na ara-fietsika izay hitany masony izay miatra teo alohany dia mijanona ao an-tsainy ary mahatonga mihitsiny aza aretina ara-pisepo na blessure émotionnelle izay mijanona ao an-tsaina sy ao am-po ary manaraka ny taranaka faramanjimby. Faly io ny sakananandray zao androany de iny angady be iny zany nakany tombohany anaty de lasa miverina satria za manaja ny lalàna de miverina de nodina tare ambadiky atery sy vao tonga taty amin'ny trano taty. Ianao rery ve nitratra an'izany sa iza anankiroa nareo rehetrarehetra amin'ny tanàna eto mihitsy ve rehetra za de dalora rehetra zay mandeha eo zany de za mbola tsy nafantatra izy de za mandeha nefa lalana fandehanako isan'andro. Manolora izay fijaliana ara-tsaina zay dia saika nivadika fifamaliana ny fifanazavana teo amin'ny poniny eto amin'ny toerana andriana voavo ity sy ireo fiadiana. Sy atopoko reo ndreo voaingana tonga teto reo voaingana ndreo tonga teto rihinanao vane volamendry iny trano dadabeanay teto reo voaingana namorona teto an'ity tanàna ity. Dadabe nataony gendarme raha ndefina noetin'ilay olona misy esika raha zany de mirefy 520 hektara le tany nasina piquet. Nisy ve zay? Ndrefindray aloha tsy fantatro topoko. Fa nisy ve le piquet? Ny piquet aloha nisy. Nisy koa ve aritanareo ve amarinareo hoe nisy tao anatin'le tany natao piquet na tazana vokatra nareo ianao ohatra ny tonga par rapport be anao tonga de magnana hoe oh no tazana le vokatra tiana ho tenenina ao anatin'ilay izy le vokatra misy ve ny taratasy tany azonareo aleo ny tompony andraikitra no anananareo fa zay sy eto izy efa hitanareo ka fa sy hoe solotena io ohatra hoe fampilorona antsika eto amin'ny tanàna sy eto tonga iaino anareo zahay hitanao ny mpanao gazety tsy mihaino feo an-dakiloso tokana fa mihaino ny andaniny sy ny akila zay le izy ihaino tsy resaka hoe atany dirako ty fa resaka mahazay fokon'olona anay hoe eto andrena vavo misy vaovao ianinay hoe foana tanàna andrena vavo mety ho efa tsy dia manana fatokisana olona itsony ireto mponina ireto no ireo karazan'olona maro tonga eo anoloan'izy ireo izay milaza fa manam-pahefana manamboninahitra izay mampiroro azy ireo ka na tonga ireto mponina andrena voavo maro tahitaitra. Lera tany ty za solotena andrena voavo foana olona tanàna andrena voavo tompo zay tsy miditra ny atany fafataro tsara eo tsara zay feo zay raha miovary zany tsy miditra ny atany andrena voavo raha be vazaha Josephine zay andrena voavo misy tanàna reo be de be hitanareo mpanao gazety tarafy tsara tsy mirodana zay tsy niady tamin'ny Stéphane tsy niady tamin'ny Samson mazava be vazaha fa mandeha vaovao hoe foana tanàna vavo mifidy andromaso oi misy mpitondra mamaly hoe tsy mandeha ny andromaso roa fanjakana reo fanjakana reo nandroaka ny andromasonay de aiza ny andromasonay tompo avoay maneran-tany zany zay mba tia andromaso etandrena vavo ny andromaso ny andromaso taloha any izy nandroaka le taloha apetaka amin'ny anareo fanjakana zay fantany zay fokon'olona ty andrena vavo tsy nandoaka andrakotondrisina Stéphane reo izy reo manazavana reo mijoroa raha andrena vavo nandroaka anao fanjakana nandroaka azy teo tompo koa de mba hoe anao passeport andeha reo vatandara reo manana etaitazava matahotra andeha passeport ay zary nisy ny amin'ny andromasonay zay lalàna ty ambavohatra izy normal ve zany tsisy de andeha fotsiny any sanatritratra any aiza ny passeport na inona keneny keo ry zareo mpanao gazety inona mo oviny zay tranga zay no seho le hoe filazana hoe foana ny tanàna ny andrena voavo efa enina vao nisy taratasy nandeha na enona an'izay nandeha sonoa pokon'olona teto reo pokon'olona manontany ianao lava zala le taratasy sonibery ambony reo sisy andromaso fa ny andromaso taloha ihany tenenina fotsiny hoe nandefa taratasy ny fokon'olona andrena voavo de lavina misy sonibe any délégué tany na zavaina ny fokon'olona hoe tsy ekena ny fifidiananareo fokon'olona andrena voavo aloha fa ny andromaso taloha ihany zay sony ihany zay fotsiny fa ny akoatra zay tsisy ridira zay tompo satria oentinareo le sary oentinareo le sary de miparika reo rehetrarehetra tazanareo reo mako reo samy milaza fitarainana saika mitovitovy daholo ireto mponina ao amin'ny distrikty andrena voavo ireto fokotany Ambohimanatra na commune Ambatomanjaka district Miarinarivo ity manoloana ny zava-misy ny ainan'izy ireo io na mandinanay
5 alina sy 4 tsy 3 tapitrisa ariary. Inona moa tompoko no meko tsolo, tsy mba vary ny raisina, tsy sondro ny raisina, tsy vomanga ny raisina, fa tena ozongozony tena ko sisany ala tao na vary hoaniko ara mangidy miakina amin'ny zanako amin'izao fotoana izao. Eto anatrehanareo mitaraina mitalao amin'izany hevitra tsy mety zany, ary efa olona de ampiraoraony amin'izao na madamy le merana io ara nefa nampiraony amin'izao ry Sarara Valimana zao ary io zanako rehetrarehetra ireo ka zay zavatra zay fa raha manana didy mpitsaranay anaky 3 fandresena ihany de afaka manazava tsara nareo ary afaka manaraka ny hoe tia nandeha amin'ny rariny, tia nandeha amin'ny hitsiny, fa ny anazy tompoko nandresena anay tamin'io 2014 io tsy mba niakatra teny amin'ny cour d'appel io fa nahodina ohatran'ny kodiaran-tsarety tao amin'ny Antananarivo ihany. Araka ny hitantsika dia misafiritaka tanteraka ny mponina noho ny fampiorona mahazo azy ireo verzoma maha-olombelona izy ireo na dia nandresy teny amin'ny fitsarana aza dia milaza izy ireo fa metikodina ho fotsiny ihany dossier fa tsy lasa lavitra akory. De rehefa nandeha moa zaho maly fa misy fianakavinanay amin'ny andrena vavo de voasakana ary voambana tamin'ny antitsy ny angady de tsy tiako moa miady ary nerikio tsy mitovy ary zay koa tsisy lahita raha ifamonoa zay mirahalahy moa tsy lalam-panjakana koa le ifamono akeriny de miembotra de miverina lalakafa mihitsy nizorako fa le lalana tokony zorako isan'andro ny sakanany de tsy afaky ny anohitra azy tonga de lasa nanajatena de miverina de nivalalana ary nareo mpanampanjakana de tonga takehitiny de mbola tsy mitsahatra mihitsy no mitaraina ny zavatra mahazo anay fa mifandrahonana de na mbava hoetin'ny olona na kitsorano amasoamaso zao de tsy mijanona mihitsy fa ny tena fandrahoniana any moa hatramo zao de mbola tsy mijanona hatramo zao no hoe mametraka fantanina izy ny hoe raha misy mpanao fanjakana de io mihitsy ny fantanina apetrany hoe ambany lalàna nareo sa ambony lalàna tsy fantatrareo nga zany le Sarara Valimanana onany mbola miampian'izao resa Ravatomanga zao efa nisy ve mpitondra fanjakana na manam-pahefana nandrahoana anareo mivantana? Izy ihany tompoko tsy mbola misy aloha mpanao fanjakana fa ny gendarme zany na misy ara de mijorojoro sy manana fotoana fa tsy samandrahona anay fa izy ihany izy ny tena mimoaka ny vavisy ireo rahalany reo mitikodina fotsiny ao ny dossier fa tsy lasa lavitra tratrany tsindry maro samihafa dia tsy afa manoatra ny vahoaka efa tonga teny amin'ny andriamatoa filoha Mikael Andrianirina izy ireo nitaraina ary miandratra valy mahafapo satria ny trano isitriana rodana ny volo hoanina voaroba ny omby nompiana lasa ny dahalo Tety amin'ny toerana sy nandrodanana ny tanànanay de nanontany mihitsy anisy kolonelina tonga tompoko kolonelina hoy izy fa tsy fahalalana matambavoatra moa de sy lazainy de arahanay hoe za kolonelina mihitsy tonga ety izy de nitaraina any hoe fa izavy ny olona asesinareo sy azeranareo tanàna de nanazava tao anatin'ilay taratasy teo maso le kolonelina de nitenenina ihany fa hoe Rakotondrina Stefanina sy Rakotomalala sy Rasozana Maro Josephine reo ihany tokony hiala sy nasesy tamin'ny tanàna ary hoe ho azerany tanàna kanefa zay rehetrarehetra zay talika re manontolo de ahita sarany nareo rehefa tonga any hoe firy tokoa ny tafiny anjera teto fa reo olona telo voalazy reo tao anatin'ilay taratasy ihany ve de zay ny etapoko tompoko de mba jereo akaiky ary raha azy atao elany atao hoe mba famonjenareo anay raha misy ny sosikevitra fa tena mijaly zay ary sady nono zay mangatseka zay na marary ary volakana fanafody de tsy mahita ifa itsarama antena fa lehibe ny fambolena anay tsy misy ny diaviny tongotra raha zany vondrahona zany raha vao mandeha tonga any amin'ny filoham-pirenena vaovao any mba hiadam-pinahitra zao nafatiny menany magataboangy mba assureko ny tenako donc tsy valany eo amin'ny arabe sy moto aty amin'ny lalana. Confrontement entre deux éléments de gendarmerie, non?